EGM, conducteur de musique de Madagascar. Un autre samihafa, ny piano, le clavier, ny guitare, chant, flûte, violon, batterie, sy ny maro samihafa. Ny taranjady danse de salon, danse classique, danse urbaine, ary ny théâtre. Hitanao eo amin'ny fito ambin'ny polo hektara, eo ambadina akany eo ambony kineftsika ary any amin'ny faritany Toamasina sy Antsirabe. EGM ho antsika rehetra 033 15 812 45. Una tompoko eto amin'ny IKM tsika sao ifitoeran'ny kolotsaina malagasy. Inona marina le IKM? IKM na ifitoeran'ny kolotsaina malagasy dia ifitoeran'ny kolotsaina araka ny anaran'izay. Noforon'ny professeur Casimira Benatoandro mpiambana mahefa ao amin'ny akademia. Toerana anankiray entina ifamoivoizan'ny kolotsaina ary entina ihany koa hamerenany ny kolotsaina malagasy amintsika malagasy. Tamin'ny taona firy moa no niforona izy ity ary aiza no misy azy marina? Tamin'ny taona 13 marimarina kokoa ny 9 ambin'ny folon'ny volana aprily ny taona 13 zany ny sokafan'ny ifitoeran'ny kolotsaina malagasy. Eto Antsahavola no misy anazy ataony atao hoe Tour Sahavola ary ao amin'ny rihana faharoa. Efa fantatsika fa maromaro ihany ny fitoeran'ny kolotsaina na eto andrenivohitra fotsiny ary fa maninona no nasiana ifitoerana hafa indray momba kolotsaina? Ifitoerana momba ny kolotsaina raha hoe ny ifitoerana lehibe izay efa misy dia an'ireo vahiny izy ireo, fa ny antsika malagasy kosa dia mbola ivokolo somary kelikely ka ny ifitoeran'ny kolotsaina malagasy zany no atao hoe ifitoeran'ny kolotsaina lehibe. Misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra ny ifitoeran'ny kolotsaina malagasy eto Antsahavola, Tour Sahavola, rihana faharoa fa vonona izahay ifanometana amintsika rehetrarehetra mba hampiakatra ny maha-malagasy antsika ary hamerina antsika amin'izany tena kolotsaina malagasy izany. Farany dia farany ampatsiavikely hoe aiza ho aiza marina misy an'ity IKM ity dia amin'ny firy firy no misokatra ny centre anatin'ny herinandro. Misy ny IKM moa zany dia eto Antsahavola ao ambadiky ny banky MCB misy anazy eo ampitan'ny Landis Madagascar. Misy hoe Tour Sahavola trano misy rihana folo le trano Tour Sahavola dia ao amin'ny rihana faharoa misy ny ifitoeran'ny kolotsaina malagasy. Misokatra izy io ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 Makasitraka tompoko. Dia fanamerabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ity fedialavitra antsika ity. Efa manakaiky izao ny fotoana fialan-tsasatra dia be da be ianareo no manontany hoe ahoana fandehan'ny cours de vacances amin'ny EGM? Mbola misy toerana ve? Misy taranja ve? Ohatrina saram-pianarana aiza ho aiza avy ny toerana azo ianarana. Ezaka tsika amin'anio ny hamaly izany fantaninareo rehetrarehetra izany. Voalohany na mbola tsy mifanan-tanteraka ary ny taom-pianarana mozika dia efa manomboka ny cours de vacances. Ny EGM dia misokatra foana isan'andro, manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva, alatsinainy hatramin'ny asabotsy. Mandritra ny cours de vacances zany dia afaka mianatra foana ny ankizy amin'izay andro tiany ary amin'izay ora tiany. Ankoatra ny alahady kosa aloha iny andro omentsika ny tompoko iny mba hidirana anazy. Ampatsiavivo eto ireo taranja azo ianarana eto amin'ny sekoly. Mazava ho azy EGM École de guitare et de musique de Madagascar, zany hoe misy zany taranja gitara, misy ny gitara forka tsotra dia misy ihany koa ny gitara elektrika,
misy ny gitara basse izay a no mahatonga ny EGM école de guitare. Raha ohatra zany ianao ka maniry nianatra an'iray amin'ireo dia tongava fa misy mpampianatra, misy ny fitaovana aty amin'ny sekoly. Ao ihany koa ny taranja piano. Ny taranja piano dia misy karazany samihafa. Misy ireo tanora izay te voanomboka, ireo débutant zany a, dia tsy maintsy mianatra mamaky noty, mianatra mamaky soratra zany, mba ahafahana mamaky le hira rehefa avy eo. Misy ihany kosa ireo efa somary efa lasalasa lavitra fa tiana mafy, dia tongava ihany koa fa mivona ny andrainareo izahay. Misy ireo izay ataoko hoe efa lehibebe izay maniry nianatra any amin'ireo fiangonana sy ireo ivitoerana samihafa, tongava. Misy ihany koa ny fomba samihafa azo ampitana ny clavier fa tsy voatery ny noty ihany. Misy ny solfège, misy ny solfa sy ny fomba samihafa ahafahana mahay anatin'ny fotoana haingana. Efa voapirofo ny fomba fampianarana eto amin'ny EGM fa mahomby. Koa ianao io aza misalasala fa zao no fotoana fanararaotana. Ny taona indray kosa tsy misy ny fetrany taona. Raha vao lehibe kely fotsiny ankizy ataontsika hoe eo amin'ny 4 taona eo, 5 taona eo, dia afaka manao ny atao hoe piano éveil izy. Dia miakatrakatra ambonimbony dia afaka manao gitara na bateria na taranja samihafa. Misy ny taranja mozika, ny gitara mazava ho azy, ny piano, ny bateria, ny flûte, ny violon, ny chant, ny maro samihafa. Ary aza adiny fa ny EGM koa neka école de danse manana ny centre sy ny salle de danse anazy manokana ny EGM. Koa anao io izay te hianatra danse de couple zany na danse de salon, na ihany koa te hianatra danse urbaine na mandritra fotoana fialan-tsasatra asitsika ihany koa ny danse classique, dia tongava fa vonona indray anao izay. 4 taona miakatra, manomboka ny 4 taona ny ambany indrindra. Ny ambony indrindra kosa na 70 taona aritsika ka mbola te hianatra dia ho raisinay foana e. Ny fitiavana angeny no zava-dehibe fa tsy dia ny taona loatra e. Ary anisan'ny mampiavaka ny EGM ihany koa dia fananana taranja dessin sy peinture, ary ihany koa taranja théâtre. Ho antsika izay tia manaonao sary zany any tokantrano any, nefa ny tsy misy afaka vonona manampy antsika, tongava fantaro fa misokatra ny cours de vacances eto amin'ny EGM ary mitohy ny fisoratana anarana. Betabera manontany hoe dia ahoana zany izay mbola anara fanadinana? Tsy maninona, alao tsara aloha ny fanadinanao, mirary soanao zay ho afa-panadinana somatsara. Ho an'ireo manala CEPE, ataovy fanadinana CEPE, dia rehefa vita ny CEPE tonga mianatra aty amin'ny EGM. Toy izany koa ireo manala BEPC sy manala bac. Ny EGM ihany koa dia efa raha resaka foto-drafitrasa dia efa azo lazaina hoe manana ny maha-izy azy, satria maro ireo fitaovana izay ampiasaina eto amin'ny EGM ary malalaka dia malalaka ny eto amin'ny EGM. Ho antsika avy any amin'ny faritany, be da be tsika mametraka fanontaniana hoe ary izahay ahoana? Misy karazana cours samihafa eto amin'ny EGM, misy ny atao hoe cours normal, misy ny atao hoe cours accéléré, ary misy ny atao hoe cours intensif. Afaka atao hoe indray mandeha isan-kerinandro izany na indroa isan-kerinandro na isan'andro. Arakarak'izay zany no anaovantsika ny cours. Raha avy lavitra tsika zany dia afaka mianatra eto amin'ny EGM, na dia ataoko tapa-bolana fotsiny ary afaka mianatra isan'andro, manao cours accéléré, manamafy izay efa hay. Ny fitaovana dia efa aty amin'ny sekoly miantoko, tsy mitondra intsony. Sao dia mbola hiasa saintsika hoe sao dia misy mangalatra ny gitaran-janako eny an-dalana, sao dia misy migiafina. Tsy ny fitaovana rehetrarehetra dia ato amin'ny sekoly avokoa. Ny tanjonay tokana ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra io ataonay izay ahaizany tsiraray avy. Ary tsy kely ihany izahay amin'io, tsy kely hery izahay amin'io fa hanome izay mety indrindra avy aminay. Aza adiny fa ny EGM 9 taona izay no foronany, efa manana traikefa amin'izany fampianarana tanora izany. Ary fantaro ihany koa fa ny EGM dia misokatra mandava-taona. Eto dia hisintona kely ny masontsika sy ny eritreritrintsika, satria ho avy indray izao ny fotoana fialan-tsasatra dia be da be indray ireo mitapitaka zanak'olona hoe cours rakoto, cours rabe, cours randry,
ora be aty de mahay, herinandro de mahay, ray andro de mahay. Aza vao fitapitaka amin'ireny tsika e. Tena marina be da be a ny diso fanantenana dia tonga aty aminay aty a, fa mba farafaratsy mba manontany foana aloha zay vao manao foana, fa be da be rehefa fotoana fialan-tsasatra zao a, le karazana akora mivoaka etsy roa mba anontany fa eto amintsika anie maro be ny centre izay manana maizy azy, izay mampianatra mandavataona, manana an'ireo mpampianatra manana traikefa. Ko manina moa ny anatona an'ireny korokoro kely satria hoe mora ve dia aveo a amerina anatona aty aminay indray. Nefa saram-pianaranay tsy dia mifakaiza fa dia mora ihany koa. Amin'izao fotoana fialan-tsasatra ho avy zao a, ny EGM dia vonona hanome fahampoana ao an-trany. EGM dia ho hitanao a eto amin'ny 17 hektara ny FUB a, vao nivoaka ny lalam-baovao. Hitantsika ihany koa eny Ambatonakanga, ao anelanelan'ny FJKM Ambatonakanga sy ny FLM Ambatovinaky. Eny Sabotsinamena, eo amin'ny fiakarana vao hiakatra eo Sabotsinamena. Hitantsika ihany koa any Ambomena, any Antsirabe, ao amin'ny lycée Stella Marisy any Toamasina, ary farany vao hisokatra any Mahajanga ao amin'ny école La Palaiza. EGM niaraka taminao a, vonona foana ny hanome fahampoanao a, efa ho 10 taona zao. Mametrano fitokisanao a amin'ny EGM, fa izahay a tsy mbola namitaka anao. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary farany herinandro sambatra ny talehan'ny EGM eto Madagasikara no niresaka sy ny tafatafa taminao teo. Film vetivety a, tompoko lasy tompoko faly. EGM, école de guitare de musique de Madagascar. Ahitana taranja samihafa ny piano, ny clavier, ny guitare, chant, flûte, violon, batterie sy ny maro samihafa. Ny taranja dia danse de salon, danse classique, danse urbaine ary ny théâtre. Hitanao eo amin'ny 17 hektara, eo Ambatonakanga eo ambony ny FJKM ary any amin'ny faritany Toamasina sy Antsirabe. EGM ho antsika rehetra 033 15 812 45.